Halleloja, miarabantsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny tenako amin'izao anio zoma 28 aogositra izao. Voalohany indrindra dia tena misaotra n'Andriamanitra ao amin'izany tombosoa izay nomeny ahafahako miaraka amintsika eto anio. Dia ao anatin'izany tiako ampatsahivina antsika hoe ny famindrapon'Andriamanitra no tsy mahalany ritra antsika. Ahosy tsara mihitsy ny tenin'Andriamanitra manao hoe miavao isan'andro ny famindrapon'Andriamanitra ho antsika sy ianao. Ka raha nahita an'izao andro vaovao izao isika dia noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany antsika sy ianao. Dia izao andro vaovao izao avy dia atolotra antsika ho azy mihitsy hoe hitodika aminazy voalohany, hifandray aminazy voalohany satria noho ny famindram-pony noho izy matoy izao atsika sy ianao androany. Dia mendrika ho azy zany hoe ny minitra voalohany dia atolotsika ho azy ao anatin'izao andro vaovao izao. Dia amin'izany koa tsy adino misaotra amin'ny mpanompon'Andriamanitra hatrany satria mame tombosoa ahafahako miresaka amintsika eto androany, ahafahako mitondra teny avy amin'Andriamanitra, ahafahako mitarika antsika ao anatin'izao fotoana hanina saza izao. Dia ao anatin'izany ihany koa dia tena miarahaba ianao manokana izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao. Dia ampahery anao sady hoe mifidin'Andriamanitra manokana ianao satria afakely misy afatra lehibe ampatsahivin'Andriamanitra anao ao anatin'ity saza hanina anio ity. Dia tahin'Andriamanitra hatrany ianao. Dia alohan'ny hidirantsika lalina ao anatin'izao fotoana izao dia andeontsika sy ianao hisaotra n'Andriamanitra ary apetrantsika feno ampelantanana izao fotoana izao satria mendrika ho azy loatra izany. Naiza na aiza misy anao amin'izao fotoana izao sandrato amin'ny feonao dia antsika sy ianao hiara hivavaka. Ray any an-danitra tena misaotra anao Dada satria tena hoe Andriamanitra tsara ianao. Tsapanay ny fahatsarahanao taminay, ny fitiavanao anay, ny famindraponao isan'andro miavao amin'ny fiainanay. Dia tena raisinay tombosoa zany hoe hifandraisanay aminao raha mbola velona izay androany satria ianao mame fofony aina ka tena te hisaotra anao zay Dada. Voalohany indrindra dia tena hoe raiso ho anao zany fisaorana izany satria nohony aminao, noho ianao mbola velo izay androany. Ka misaotra anao zay Dada, mifonay manontolo noho ny fitiavanao anay. Ary ao anatin'izao fotoana izao koa Dada, tena hoe apetrakay feno ampelantananao izao fotoana izao. Ny fonay tsirairay avy ihany koa Dada, apetrakay feno ampelantananao. Mba hoe ianao mihitsy ny Tompo no mitarika anay ao anatin'izao fotoana izao manomboka amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany. Na hoe hiasa amin'ny fanahinao masina, hiasa mahery vaika, hikasika anay, hikasika amin'ny fonay tsirairay avy. Andre ny teninao izay, andray anteninao ihany koa izay, ary ankatoa anteninao izay mba izy vokatra amin'ny fiainanay, mba ho voninahitry ny anaranao irery ihany. Dia misaotra anao sady izay Dada satria fantatra sady fa hiasa indray ianao androany, asehonao anay fa tena hoe tia anay ianao, omenao fahalalana indray izay androany ka tena mendrika hisaorana ianao, mendrika hankalazaina ianao satria ianao tsy mamela anay irery fa eo foana ianao miaraka aminay, mampafantatra anay izay tokony ataonay. Ka raiso Dada izao fotoana izao dia atao izay sitraponao fa izay indray Dada mandray ny anjaranay avy aminao satria fantatray fa fotoana tsara izay natokanao ho anay izao anio maraina izao. Ka misaotra anao zay Dada ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovanay an'izao vavaka izao. Amen. Tahin'Andriamanitra isika sy ianao ary fampatsahivina ny volana mbola ao anatin'ny volana fanekena isika sy ianao. Ary androany isika hijery hoe
misy hery anatin'ny fanekeny. Zay ny titre androany, misy hery anatin'ny fanekeny. Zavatra mila fantatrintsika dia hoe izao amin'izao fotoan'izao isika dia ao anatin'ny fanekena vaovao. Ao anatin'ny fanekena vaovao. Dia izao fanekena vaovao izao dia voatomboka tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy izay misy hery. Ny fanekena vaovao dia voatomboka zany hoe sele amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy izay misy hery. Dia izay indray androany ny fototra ny teny izay hoentintsika dia hitantsika amin'ny 1 Petera 1 18 ka hatramin'ny 19. Petera voalohany, toko voalohany, andinina 18 ka hatramin'ny 19. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny teny fototra androany. 1 Petera 1 18 ka hatramin'ny 19. Izy tenin'Andriamanitra manao hoe fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala izay azonareo tamin'ny netin'ny ndrazana. Fa ny raha soa an'i Kristy toy ny rany zanak'ondry tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Amen. Hitantsika tsara ao anatin'izao tenin'Andriamanitra zao hoe misy hery ny rany Jesosy Kristy. Misy hery ny rany Jesosy Kristy. Dia 2:12 voalaza tsara hoe ny rany Jesosy Kristy tsy mety ho simba tahaka ny volamena sy ny volafotsy. 2:7 indray manao hoe ny rany Jesosy Kristy dia tsy misy kilema ary tsy misy petipetina. Zany hoe mahery ny rany Jesosy Kristy. Dia amin'ny fanekena vaovao dia fantatritsika voatomboka amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy. Ary ny rany Jesosy Kristy dia misy hery izay mitondra fandresena ho antsika sy ianao. Dia amin'izao fotoan'izao andao jerevantsika ny vokatry ny hery anatin'ny fanekeny. Ny vokatry ny hery anatin'ny fanekeny. Zavatra voalohany jerevantsika dia fiarovana. Ny vokatry ny hery voalohany ao anatin'ny fanekena izay jerentsika dia fiarovana. Dia izany dia amarintsika amin'ny tenin'Andriamanitra izay hitantsika ao anatin'ny Romanina toko 5 andiny 9 ka hatramin'ny 10. Vakina toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Jerevy tsara andiny 10. Ko maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamariny tamin'ny rany isika. Aveko andiny 10. Ko maika aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no hamariny tamin'ny rany isika. Amen. Zany hoe zany misy zavatra sarotra, misy zavatra ratsy, misy fahatezerana ankehitriny. Mety iainanao isan'andro, iainako isan'andro. Nefany misy fiarovana miaro antsika Andriamanitra amin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy. Amen. Misy fiarovana ao anatin'ny rany Jesosy Kristy.
Zay ilay vokatry ny hery ao anatin'ny fanekeny voalohany jerentsika dia fiarovana. Faharoa indray ny vokatry ny hery ao anatin'ny fanekeny. Ny zavatra jerevantsika faharoa dia tsy miady irery isika. Tsy miady irery isika. Zany dia hitantsika ao anatin'ny Romanina 9:1-3. Zay fantatritsika loatra ny tenin'Andriamanitra manao hoe inona ary no lazaintsika ny amin'izany zavatra izany. Raha Andriamanitra no momba antsika, iza no atohitra antsika. Amen. Zay dia manamarina fa hoe tsy miady irery isika. Ao anatin'izao fanekena vaovao izao dia Andriamanitra miaraka amintsika isanandro. Andriamanitra momba antsika isanandro dia tsy misy afaka anohitra antsika. Tsy miady rery antsika. Raha misy zavatra sarotra andalovantsika dia tsy miady rery isika fa miaraka amintsika Andriamanitra ary momba antsika Andriamanitra. Jerevantsika inge tenin'Andriamanitra zay fantatritsika loatra ihany koa ao amin'ny Apokalipsy 12:11. Dia miresaka foana isika ny hery ao anatin'ny fanekena vaovao dia rahan'i Jesosy Kristy daholo, miasa ao anatin'ny rahan'i Jesosy Kristy daholo zany. Dia jerevantsika ny Apokalipsy 12:1-12 manao hoe ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ra ny zanak'ondry. Amen. Tsy miady rery isika ao anatin'ny fanekena vaovao ny rahan'ny zanak'ondry miady ho antsika sy ianao. Zay ilay nouvelle alliance. Raha tsy nanao sacrifice Jesosy Kristy, raha tsy nilatsaka ny rahan'ny zanak'ondry dia tsy nahazo fiarovana isika. Tsy ahoana moa zany hoe miaraka amintsika foana Andriamanitra dia amin'izay tsy miady rery isika. Zavatra faharoa jerentsika. Rahan'i Jesosy Kristy ao anatin'izao nouvelle alliance zao misy asa be da be ataony amin'ny fiainantsika. Dia zavatra fahatelo indray jerevantsika ny fiadanana sy ny fahasahiana. Fiadanana sy ny fahasahiana. Vokatry ny hery anatin'ny fanekena. Zavatra fahatelo jerevantsika fiadanana sy ny fahasahiana. Fantatsika loatra io tenin'Andriamanitra io John 16:33. John 16:33 miaravakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe izany teny izany efa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoky izao efa naharesy izao tontolo izao. Fomba ahoana moa nandrenesan'i Jesosy Kristy an'izao tontolo izao dia tamin'ny alalan'ny sakrifisy ny rahany izay latsaka tao amin'ny hazon'ny fijaliana. Tena mbola be da be ny vokatry ny hery anatin'ny fanekeny. Fa mety nitohizantsika rapitso indray izany fa androany aloha isika mijery voalohany zany fiarovana, faharoa tsy miady irery, fahatelo fiadanana sy ny fahasahiana. Mila fantatrao zany ao anatin'ny fanekena vaovao izay voatomboka tamin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy dia misy hery ireo. Dia ny vokatry ny hery njerevantsika androany anankitelo hoe voalohany fiarovana, faharoa tsy miady irery ianao, fahatelo fiadanana sy fahasahiana. Rapitso mety mbola hitohitsika hijery ny hery ny fanavotana, hijery ny hery ny hoe voadio ny fahotantsika rehetrarehetra na marinitsika tamin'ny alalan'ny rahan'i Jesosy Kristy. Dia tehiteny amintsika
alohan'ny anaperantsika ny izao fotoana izao tsara ho foana fa manana arma lehibe isika, manana fiedina lehibe isika izay atao hoe rany Jesosy Kristy. Isan'andro afaka atsoinao foana zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, ny rany Jesosy Kristy miady ho anao, satria misy hery ny rany Jesosy Kristy. Tsy haiko tadidinao hoe inira zay iraintsika foana hoe misy hery vaovao amin'ny rany ny zanak'ondry eny ampy anaty ho anay ilay raha sarobidy. Afaka irainao foana zany isan'andro, misy hery, manana hery miaraka amintsika sy ianao isan'andro, aza adiny mihitsy izany. Izay ny zavatra noentintsika androany dia mino fa ho tsaroinao foana fa misy hery ao anatin'ny rany zanak'ondry. Dia tohizintsika izany rapitso raha sitraponin'Andriamanitra. Ka andeha isika sy ianao amin'izao fotoan'izao hisaotra n'Andriamanitra amin'ny fampatsahivany teny, fampatsahivana antsika fa hoe misy hery ny rany Jesosy Kristy izay ampandresy anao isan'andro amin'ny karazany ady izay mety hatrehanao. Ary ihany koa isy fiarovana, ary ihany koa mila matsiaro foana ianao, tsy miady rery ianao satria ianao efa ao anatin'ny fanekena vaovao. Raha Andriamanitra momba anao, iza no hanohitra anao. Tsara ho foana fa tsy irery ianao. Toa tsika sy ianao hisaotra n'Andriamanitra amin'ny fotoanan'io ary izara ny fahasoavana. Raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dada tena mbola misaotra anao indray izay fa ianao ilay Andriamanitra tsara, ilay Andriamanitra tianay, ilay Andriamanitra mampatsiahatra ny hatrany ny asa lehibe nataonao tamin'ny fiainanay tamin'ny alalan'ny nandefasanao ny zanakao latokana Jesosy Kristy izay nanao sakrifisy maty ho anay, ary ny raha izay latsaka tao amin'ny hazon'ny Kalvari tena hoe raha misy hery, tsy mety ho potika, tsy mety ho simba, fa raha misy hery ary mitoetra mandrakizay izany. Misaotra anao izay dada fa tena natsiaro anay ianao, mahita ny fahoriana n'izao tontolo izao ianao, tsy mamela anay irery ianao. Misaotra anao fitiavanao anay fa ianao nahita anay tsirairay avy, ary ianao tia loatra n'izao tontolo izao, ka mampiseho ianao fa tamin'ny alalany nandefasanao an Jesosy Kristy ho maty ho anay fa nampiseho ianao hoe tianay ianao. Misaotra anao izay dada ny fampatsahivy amin'ny teninao sy nazahoanay hery, nazahoanay courage, nazahoanay fahasahiana, mampatsiahy ianao tsy hiady irery ianao, misy ny fiarovana. Tena misaotra anao amin'izany rehetrarehetra izany dada, ary apetrako fenao ampelantananao ny zanakao androany izay nanaraka an'izao fotoam-bavaka izao, ka tena hoe ianao no hanapaka amin'ny fiainan'izy ireo. Tsy ho avelanao misy asan'ny Satana, tsy ho avelanao misy mason'ny Satana mahita an'izy ireo, tsy ho avelanao misy tanan'ny Satana mikasika an'zareo, fa hoe ilay raha sarobidin'i Jesosy Kristy hiaro anay tsirairay avy tompo an'io. Ary samy andeha hiasa somatsara, andeha hianatra, andeha hanao izay tokony atao, na mandeha any ivelany na mijany ao trano, tompo misy fiarovanao foana, ary izay nandeha mivoaka iverina somatsara satria ianao ilay Andriamanitra miaro anay, ianao ilay Andriamanitra miado anay, ianao ilay Andriamanitra efa niteny hoe fiadanako omeko anareo, tsy tahako ny amezan'izao tontolo izao. Ka misaotra anao izay dada ny fitiavanao anay sy ny fiarovana sy izay rehetrarehetra izay natolotra ao anay androany, ary izany vavaka rehetrarehetra izany dada dia nataonay izany tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra anao izay dada, voninahitra dia averinay aminao irery ihany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy.
amen. Ento koa fahasoavana sy famindrapo anaraka antsika tsirairay avy amin'ny andro rehetra ianantsika dia hitoetra omitrano n'Andriamanitra isika antrany an-trany. Tahin'Andriamanitra dia raha sitrapon'Andriamanitra rapitso indray itsika iona. Amen. Bonne journée daholo isika.